mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsirondro filomisato akembo folo. Neny zary neny leo an'ity mahantrandra sy oriorivilona lavo ty a. Aizy, ianao koa zato anaka. Ka nahasosotra mihitsy mbalamba mipetraka ato trano ihany tsika. Tsy hoe meny amin'ny arabe no mipetraka. Nahasosotra mihitsy aho Tsy de hoe mahantra fa makaizany tsika amin'izao e. Ka tsika tsy mba ohatran'ny olona hoe manan-karena sy manan-katokona be, ohatran'ny Jacqueline zany angerineny. Zany angerineny ka tena ohatran'ireny tena ho hita mihitsy hoe ambony e, de amen'ny olona toerana ambony de tena Jacqueline namanao ve? Eny re, de tiany mpampianatra de tena tiany olona e. Ianao koa anaka. Tsika mahantrantro tony ohatran'ny tsy manitona ny olona mihitsy fa ohatran'ny vao maika. Ianao koa aza tao zany ny fiainana e. Jesosy ao. Zaho andraindray Misoran'Andriamanitra fa mihinana tsara tsika izao. Jereo mbola manana desertsika. Zina koa io akondro veriny eny. Maninona fa nga akondro tsara. Akondro ny desera. Ray misy olona tsy matakatra akondro. Mba lazaiko aneny ny deseran'ny olona. Inona? Farafaratsiny azy yaourt la banane. Zany hoe asiana yaourt le banane. Ka tsy araka an'izany tio. Ny sasany a zany hoe banane flambé caramélisé. Atray efa miteny sasany ny aty akondro de fa misy olona anaka tsy mihinana na de akondro ary. Tsika mbola mihinana desera tahak'izao mbola mahinana akondro. Misoran'Andriamanitra amin'izany. Ny olona tsy manitra makaiza ho antsika avy ianao koa. Ny entran'ny olona mokety zany kofafo zany efa tsy fantantsony fa ny anazy aspirateur. Zany ny azy tohana amin'ilay ohatran'ny motera be iny fotsiny vovoka. Ny tsika tiako kofafo ary mbola ianao koa namondromondro kely ary kofafo io tsy maninona mbola mavity io. Lazain'le rangahy anankiray zay ny azy ondrineny a. Aleo noho ny azy manan-karembe eto tany fa rehefa matiny izy tsy rahantsony zany hoe ho any amin'ny afo be izy raha ohatra ka izy mangalatra mihitsy vokatr'izay efiriny izay e. Tsy andry hatrany an-danitra akory zay any aoriana fahafatesana akory zany fa efa miandry azy ny fonja. Fa izao any teneniko aminao. Andriamanitra ne mihevitra antsika na orso malahelo ary tsika e. Noho zany neny fa hitany zany tsika mihinana akondro kely. Ianao koa anaka tena izy mihitsy ary nanomeny akondro fa ianao ve nahoana e. Mba jereo aloha le teny amin'ny salamo fa 7:17 e. Salamo fa 7:17. Ndao aho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza orooro zany hoa ianao. Fa na de orso malahelo aza ny tompo no mihevitra. Tsy tokony hafaly ianao ve zany anaka. Mihevitra antsika tokoa ny tompo. Mitsinjo antsika ny tompo. Na de orso malahelo azy tsika izy tsy mba ataony tsinitsininy tsika. Mihevitra antsika izy. Ary zany no tokony hifalianao anaka. Marina mihitsy tokoa zany rineny fa hitany sy tena tsy vitany hoe hitany fa mihevitra zany hoe mikarakara izy any an-tsainy ihany zany ny zavatra tokony ho atao antsika. Zany mihitsy ka. Fa na de orso malahelo aza ny tompo mihevitra. Zay ny atao amin'ny salamo 7:17 le tapany voalohany ihany. Zany mihitsy e. Fa na de orso malahelo aza ny tompony mihevitra. Karaha misy manambanimbany ianao dray ny tompo efa mihevitra anao fa aza matahotra. Ataovy ao an-tsainao ity teny atao amin'ny salamo 7:17 ity. Na de orso malahelo aza hoe ny tompony mihevitra. Na manambanimbany ianao ny hafa, na manao tsinitsinina anao ny hafa, na tsy mijerijery ianao ny hafa, na atao tsisy vidiny ianao, na de orso malahelo aza hoe ny tompony mihevitra. Salamo 7:17 tapany voalohany. Zany no raketina ho apo ary averina amin'ilay fotoana mampahory orso mampalahelohelo anao iny. Salamo 7:17 tapany voalohany. Fa na de orso malahelo aza ny tompony mihevitra.
ombay mitadidy.